Ateterne indray ny arahaba tompo-kilasy tokovavy amin'ity asabotsy ity tonga tao anatin'ny vaovao manokana isika izay fantoka tanteraka anandritra ny fianianana ny filoha vaovao ery Rajonary Mampianina moa any fampalalam-baovao amin'ity ariva ity asaina ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany afa vaovao vao nilatsaka vao io ariva io tokotokony tamin'ny 8 ora latsaka teo zany dia nisina fipoahana bomba mahery vaika indray tetsy Anosy manoloana any Lapamaintso izany raha ny fanazavana azy teny toerana dia fitonoana ratra mafy amin'izao fotoana izao ary mandray ny fitsaboana ao amin'ny hôpitaly HJRA raha ny fantatra moa dia mpivarotra iray riapitan'ny Lapamaintso Anosy no nisiny izay fipoahana izay ka mpivarotra sy mpandalo ary mpiantsena ireto izay trapavoazana ireto efa eny an-toerana moa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao manaraka ny vaovao akaiky ihany koa ny namana Gaetan Andriatsilavo akaratratra tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny tsary dia ho tanterina aminao ny andinindininy sy ny makasika izay vaovao izay nitranga tamin'ny 8 ora latsaka teo eo izay fa tamin'ity androany ity no nitanterahana ny fianianana ny filoha vaovao anova tanteraka ny fomba fitondra nandritra ny tetezamita sy ny fitondrana ny fandimby teto izay ratsorona moa ny kabary ny filoham-pirenena ery Rajonary Mampianina enjana izy amin'ny fampiarana ny lalàna fitsarana tsy mitanila ny fandriampahalemana ary ny ady amin'ny kolikoly no tokotelo mamasan'andro amin'ny ezaka ataony ny filoha vaovao fanadihadiana makasika izay fanatsarana ny sosialy sy ny toe-karena ary ny famehezana ireo tompona andraikitram-boly tsy hiborioka raha bangona tokana ny lahateny nataony filoham-pirenena vaovao vantany vao nandray ny toerana izy ny famerenana ny fahaleovantenan'ny fitsarana ny fandriampahalemana ary ny ady amin'ny kolikoly iantehitra ny tokotelo mamasan'andro mandrafitra ny fotodrafitra asako aho dia ny fandriampahalemana ny fitsarana tsy mitanila ary ny ady amin'ny kolikoly ny famerenana ny fifampitokisan'ny vahoaka sy ny fanjakana no miantoka ny fandriampahalemana ho an'ny olona sy ny fananany mandritra ny fotoana rehetra. Akoatra izay dia niavaka ny fanarenana ny toe-karena eto Madagasikara ka ny fiarovana ny harem-pirenena no lahara-pahamehana amin'izany eo amin'ny faritry ny sisintany ny Madagasikara ireo andrenan-kibon'ny tany sy ny sisa noho izany dia ny fampandrosoana azon'ny besany maro tombontsony no katsaina mipetraka eto Madagasikara ny rafitra ara-dalàna sy ny tontolo mahatoky hisarika ny mpamatsy vola sy mpamorona orinasa avy amin'izao tontolo izao ka apetraka eto ny tontolo ny fandrarahana izay manaraka ny lalàna velona ara-panjakana ny fandoava-ketra ara-dalàna anamafy sy amporisika ny famoronana asa aty amintsika mba ho toy ny tsipoy ny famelona tokoa isika apetraka ny tetikasa anatanterahana izany ho voakasika izany avokoa ny mpikatroka rehetra eo amin'ny sehatry ny toe-karena manomboka amin'ny mpamokatra ny mpanjifa ka hatramin'ny rafim-panjakana teo amin'ny lafiny sosialy dia niavaka ary namelom-bola ireo vahoaka tonga te tsy mamasina ny naharenesana fa tsy andoava-bola intsony ny sekolim-panjakana ambaratonga voalohany mba hahafahany ireo ankizy miditra an-tsekoly asa foezaka izy ity ka ao anatin'ny 3 volana no hamatana izany mba tsy isian'ny fahatapahana nefa dia ho raisana an-tanàna ihany koa ny karaman'ireo firamina atao izay hamerenana azy ireo an-tsekoly amin'ny alalan'ireo programan'asa mifanandrify na fampianarana mamaky teny sy manoratra satria ny fianarana no lova tsara indrindra ao anatin'ny 3 volana no anatanterahako izany ho mamaim-poana ny fianarana sy ny fanabeazana fototra eo amin'ny sekolim-panjakana na izy na aiza eran'ny Madagasikara ho raisin'ny fanjakana an-tanàna ihany koa ny fikarakarana ny hoavin'ny mpampianatra frama eo amin'ny lafin'ny politika dia misokatra ny filoha vaovao satria dia niantso ireo mpifaninana tamin'ny fifidianana dingana voalohany sy faharoa mikasika ny fitantanana ny firenena nefa dia entitra ny filoham-pirenena ary tsy anaiky ny gaboraraka sy ny fampiasana ny fahefana niavaka kosa ny filazany fa tsy isy intsony ny fanenjehana politika tianao azalambo nefa lasa aho nefa kosa tiako ho tsapan'ireo izay nanao ny tsinety fa tonga sy miroso amin'ny fanovana isika ankehitriny tsy ekena intsony ny familiviliana sy ny tsy fanajana lalàna iady tsy misindra fo isika amin'ny fanodikidoilana maro samihafa na volam-panjakana izany na ny fananam-panjakana iady isika amin'ireo fangorona karena azo amin'ny fomba maloto amin'ireo mpanararotra
manao fanaparam-pahefana amin'ny fitaovam-panjakana. Ireo sehatra sarehetra mba ahafahana manarina ny Madagasikara dia notansainy ny filoham-pirenena vaovao avokoa. Tsy adiny amin'izany ny fanatanjahantena, ny mira lenta izany hoe ny fidivinjo eo amin'ny lasin'ny vavy. Noho izany dia isy ny famporosehana ny vehivavy hilatsaka hovidiana. Eo amin'ny lafiny tontolo iainana dia arovana ireo fananana izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Inona araka izany fa tsy hisy intsony ny lalana ho an'ireo izay manao ampimamba ny fananam-pirenena toy ny andramena. Filoham-pirenena voalohany Repoblika faha-efatra Hery Rajaonarimampianina nanomboka androany. Totosa tetsy amin'ny kianja munisipaly Mahamasina ny fianianana natrehany olo manan-kaja maro sy ireo filoham-pirenena vahiny nanome voninahitra ny lanonana. Tazana teny an-toerana ihany koa ny kandida nifaninana taminy dia ny Dr Jean-Louis Robinson anatrika ny lanonana ihany koa i Andry Rajoelina Mivady fanadihadiana. Fianianana ampahibe maso na raha ny fametrahana ny Grand Cordon sy ny Grand Collet de la Légion d'honneur, ny lehibe ny mariboninahitra malagasy Etienne Ralitera no nametraka izany famantarana ny filoham-panjakana izany. Amin'ny anaran'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy, izahay lehibe ny andron'ny mariboninahitra Madagasikara Etienne Ralitera dia mampisarotra anao ny Grand Cordon maneho fa faratapindrindra eo amin'ny voninahitry ny firenena. Ary dia manomboka an'io zany dia manomboka ny masoandro an'io ary mandra-pahatonga ny 5 taona dia ho filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ianao araka ny lalam-pandrenana. Filohan'ny Repoblika mba nosiny ny firaketana ny fianianana nataonao. Nandray ny asany ny filohan'ny Repoblika androany ny filoha Hery Rajaonarimampianina nidivimy tamin'ireo filoham-pirenena rehetra ny fandimby ny fianianana nataony araka ny voalazan'ny lalam-panorenana. Eto anatrehan'Andriamanitra Andriananahary sy ny firenena ary ny vahoaka meninao fanatanteraka an-tsakany sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy ahy. Meninao fampiasa ny fahefanana tolotra ary anokana ny heriko rehetra iarovana sy hanamafisana ny firaisampirenena sy ny zon'olombelona. Mianinao fa hanaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana hikatsaka hatrany ny soa ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Rovina no ijoro ny Haute Cour de Justice ahafahana mitsara filoham-pirenena eto an-toerana raha mivadika amin'ny fianianana izy. Andrasana ny valy mifanontaniana io. Taorin'izany dia nisy ny fanaovan-tsininy boky fanamarinana sy firaketana ny fianianana nataon'ny filoha vaovao. Ireo tompona andraikitra ambony eo anivon'ny fitsarana tampony na ny ACC Hery Rajaonarimampianina ary ministry ny fitsarana mitahiry ny tombo-kaseha-panjakana no namarana izany. Rehefa izany dia nambara fitsarana vomana lalam-panorenana fa voaray ny fianianana. Voapetraka eo amin'ny toeran'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara izy ary voatolotra azy ny fahefana rehetra momba izany. Ny fanamarinana izany dia nasalotra an'Andriamatora Rajaonarimampianina rakoto manana Hery Martial ny samboady sy ny mariboninahitra ambony indrindra voatokana ho an'ny filoham-panjakana. Taorin'izay rehetra izay dia noredona ny hiram-pirenena ary ny safy voalohany andeha tafika ny filoha vaovao Hery Rajaonarimampianina. Tao anatin'izay kosa dia nisy ny fipoahan'ny tafondro mariky ny fahazahoana filoha vaovao. Raha hita teny an-toerana nandritra ny lanonana dia nangadiady ny gradain'ny Mahamasina, nametra-panontaniana ihany koa ny be sy ny maro hoe nakaiza ireo mpifidy nahazoana ny toerana. Na dia izany aza dia ampiralahiana ny lanonam-panjakana izay manana ny lanjany sy manana ny asany manokana ity. Marika izany ny fahatongavan'ireo solitena sy ireo filoham-pirenena vahiny nanatrika teny an-toerana. Tsy nampoizin'ny maro ny fahatongavan'ny mpifaninana tamin'ny filoham-pirenena vaovao tamin'ny fifidianana dingana faharoa dia Dr Jean-Louis Robinson izay saika tsy nahita seza nipetrahany nefa anisan'ny nahazo ny fanasana. Raha sy ny teny izay avy amin'ny ankolafy Ravalomanana izay dia anisan'ny tonga tetsy Mahamasina ny lehiben'ny ankolafy Roland Ravatomanga izay nilaza fa amin'ny maha-minisitra azy no nahatongavany hanatrika ny lanonana.
saika tazana kosa ireo kandida nandritra ny fiodinana voalohany, anisan'izany Ajo Andrenanarivelo, Ratrema William, Sara José Rabearso, Patrick Raharmanana sy ny sisa. Nameno ny seza ampovoan'ny Mahamasina ny fahatongavan'ireo tompon'andraikitra maro samihafa eto amin'ny firenena toy ny mpandraharaha sy ireo tompon'andraikitra gazety sy ny maro hafa ihany koa. Fahatonga nanatrika ny lanonam-pitsarana androany ihany koa ny kandida Anklafy Ravalomanana tamin'ny fividianana filoham-pirenena Jean-Louis Robinson Mivady. Namaly ny fanasana ny tena ny ranonambarany na dia tsy lavorary aza ny fandraisana sy ny arifenitra teny antoerana. Ekeny ihany koa ny fandresen'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Andra Ndrenarso. Tsy miaiky ny fahareseny fa manaiky ny fandresen'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny Dr Jean-Louis Robinson ranonambarany androany. Ekendray arak'izany didim-pitsarana voakan'ny CES izay tsy natrehany nanambarany fa nolaviny ankitsirano. Amin'ny maha-olom-pirenena nahazo fanasana azy avy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa no nahatongavany androany. Izay foana nefa natao hatramin'izay momba ny hoe fihavanana zao aplikena le izy. Voky iny didim-pitsarana tsy maintsy manaiky an'iny nahoana. Lalonam-panjakana zao ary fanasana avy amin'ny fitsarana avo ny lalam-panorenany. Ataoko fa andraikitra sy adidin'ny olom-pirenena nahazo ny fanasana mitonga manatrika an'izao lalonandehibe zao. Tsy namaly mazava ny mpanao gazety Jean-Louis Robinson raha nanontaniana ny fikasana iara-mitantana ao anatin'ny governemanta vaovao. Nambarany kosa nefa teto ny fiomanany amin'ny fananganana vondrona mpanohitra. Tsy mpanohitra hitondra korotana nefa fa handray anjara amin'ny fitondrana vaovao. Mbola tanany kosa ny foto-kevitra ny adiny hatr'izay dia ny fampidina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Efa manomboka zany zay zao hitsangana ny comité de coordination nationale momba ny mpanohitra ary za amin'izao fotoan'izao no mikarakara azy. Misy nefa tsena fijery vaovao eo amin'ny politika nataon'ny filoham-pirenena teo ahoana ny fijerinao amin'ny mpanohitra anao? Le hatramin'izay mpanohitra dia hoe hanohatra foana mikorotana midina dalabe amin'ity Indaitoraka ity ny mpanohatra dia mpanohatra afaka manoro-hevitra ny fitondram-panjakana. Raha ny lanonan'androany dia tsy lavorary ny arifenitra. Mbola ny fampitadiavana teto ny toerana asiana ny kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena Jean-Louis Robinson Mivady. Tsy ho azy ireo ihany fa maro tamin'ireo vahiny saina no ny andry ela vao nahazo ny toerany. Nampimenimenina ny sasany tamin'izy ireo izany. Déplacer les chaises, s'il vous plaît, monsieur. Madame. S'il vous plaît. Please, I want to remove. I want to remove. Parce qu'on ne peut pas bouger là. I want to remove. Okay, madame, allez-y. Ça va, toi, t'as qui va calmer? Non, tsy mety kosa izay. Non. Alao pousena makany ty chaise ty. Alao any ange mbola misy madame, mbola misy couloir malalaka ange any. Alao pousena makany. Afaka manatona TV ianao zafady. Teny fitadiavan-tseza zany no hita maro teny amin'ity hetsika androany ity fa tsy ny adiseza akory. Fankasitrana ny Hery Rajaonarimampianina ho filoha kosa no votoanto-kevitra no tsy hoany ireo mpanao politika sendra ny mpanao gazety. Firarian-tsonina tolotra izy ireo ho an'ity filohan'ny repoblika ity mba haharitra hatramin'ny farany ary hitazona ny teniny arak'izay efa voalazany tamin'ny fandraisam-pitenenana nataony. Fanadihadiana sy fanahy mpanazavana. Mahavelo-panantenana ny kabary iny satria kabary izay mametraka mazava ny firaisankina-pirenena sy ny famoronana hery ny malagasy rehetra izay vonona anarina amin'ny firenena ary tsy misy fanavakavahana fa dia zava-dehibe le izy. Faharoa zava-dehibe ihany koa le voalaza amin'ny filoham-pirenena satria raha ny kabary napetrany dia tena programme fitondrana, programme de gouvernement mazava zany napetrany tsara ny hoe lara-pamehana, napetrany tsara ny fomba rehetra zay tokony hoentina hampandrosoana ny toe-karena ary hita tao anatin'ny kabariny ny fahaizany mampahay toe-karena azy
zava-dehibe zay amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Ny voalohany teniko aloha dia misaotra ny kabary nataony misaotra ny olona rehetra koa izay nanoana azy misaotra ny vahoaka malagasy ary miaraba ny vahoaka malagasy nahazo filoham-pirenena vaovao. Ary eto ngambany dia tafiditra tontolo-tsaintsika izany hoe demokrasia izany. Dia tsy niara-dia zay tamin'ny voalohany rehefa nisy ny fiodinana faharoa dia miara-dia ankehitriny tadiavin'ny filoha vaovao dia ny filaminana maharitra. Dia izay filaminana maharitra izay dia izy ny mahatsapa hoe oviany zany filaminana zany mety afaka herintaona zany mety afaka enim-bolana tsy fantatro. Rehefa tsapany hoe tena misy filaminana maharitra dia miainga amin'izay zavatra zay. Fa inona moa ny olana raha ohatra ka te hiara asa Andriamatoa Jean-Louis Robinson sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tsy mampanino zany. Ary misaotra ny Andriamatoa Jean-Louis Robinson koa tonga tao amin'ny stade mahamasina zava-dehibe natongavany tao iny tena mampiseho mihitsy zany fa vita tanteraka ny ady madinidinika ary goavana nefany ny fiantraikany eto amin'ny fiainam-pirenena. Ny voletenay moa dia miarahaba ary tonga eto izay délégation avy any Manakara izay amin'ny komity mpanonga ny Hery Rajaonarimampianina sy ny candidat ny Mapara Andriamatoa Zafy Mahatratrabelona. Nisy fandresena tany faritra nisenay ary izay nampiakatra anay ty Antananarivo hamonjy ny lanonam-panjakana androany. Dikan'izay zany nandresy ny vahoaka malagasy tamin'ny safidy nataony ka noho izany dia misaotra ary miarahaba ny président Hery Rajaonarimampianina izay lany filoham-pirenena ary magnategna izahay agny fatovato-pitonaniko indrindra agny amin'ny distriktan'ny Manakara amin'ireny teny mamy ary efa mahavelom-bolo sahady raha ny kabary natany tany Mahamasina androany igny ary dia magnategna anazy ny vahoaka malagasy indrindra ao Manakara indrindra ny vatovato-pitonaniny. Eo amin'ny lafiny hevitra ny voisina aloha dia veriko fa betsaka ny zavatra tsara voalazan'ny Andriamatoa filoha. Eo amin'ny lafiny fandaminana indray le manifestation dia misy lesoka kely satria hitako hoe ohatran'ny somary amin'ny teny vahiny ny tenenako somary morina ihany. Zany hoe momba n'le lahateny nataony filoham-pirenena teo dia isaorana manokana azy iny satria hita sa ferme tokoa zany hoe matotra ary mijoro tokoa izy zany amin'ny maharay aman-dreny vaovao ampirenentsika azy. Ny zavatra iandrasana zany zao dia ny fampiarana azy tanteraka ary ny isaorany indrindrandrindra dia ny fahitana ny candidat faharoa izay nifaninana taminy tonga tato amin'ny kianjabeny Mahamasina. Fankasitrana avokoa no dikan'ny fahatongavan'ireo vahiny avy any ivelany takan'ny filoham-pirenena avatsy Afrika miasa eto Madagasikara raha nambaran'izy ireo manantena fiara-miasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana no antony ny atongavan'izy ireo ihany koa momba ny famatsim-bola ary dia ny Japon ihany hatreto no fantatra mazava izay fiara-miasa izay sy ny teti-bola izay hoentiny ampiasainy eto Madagasikara. Fanazavana. J'étais très frappé par la qualité, la profondeur du discours du nouveau président. Il a déjà indiqué son programme, vaste programme, ses priorités, et on se reconnaît parfaitement dans cette volonté de faire en sorte que Madagascar reprenne le chemin du développement, de la croissance, mais dans le droit, dans la démocratie, et dans l'unité de toute la population. C'est un discours d'ouverture en même temps. Il s'est présenté comme le président de tous les Malgaches. On voit bien qu'il a la volonté de sortir des compartimentages politiciens et qu'il a des idées très claires sur ce qu'il convient de faire pour porter Madagascar sur ce chemin de la renaissance, du renouveau dont il a parlé avec beaucoup de conviction. Il pourra compter certainement sur le soutien de la Commission des Océans Indiens. Et notamment, nous réfléchissons déjà à l'organisation dans les mois qui viennent d'une conférence internationale de bailleurs de fonds en soutien à Madagascar. Et nous allons relancer aussi dans les mois qui viennent la conférence de Majinga. Vous vous rappelez sans doute qu'au mois de mars de l'année dernière, la COI avait organisé un symposium international à Majinga
sur la question de la sécurité alimentaire pour la région. C'est-à-dire aider Madagascar à produire davantage pour sa propre population, mais Madagascar a aussi la capacité de produire également pour la région. Un vaste nombre de produits, de riz, des grains, de la viande, de l'ail, des oignons. Et nous voulons donc aider Madagascar à améliorer sa production. Et pour cela, nous allons donc relancer les discussions qui avaient eu lieu à Majinga, qui avait déjà tracé une nouvelle feuille de route sur le plan de Madagascar, grenier de l'océan Indien. Fa iverenantsika ny mahakasika ny zavatranga tetsy Mahamasina sy teny avolota amin'ity andro an'ity rehefa aveo rehefa vonona moa zany ny sary afa mahakasika ela vaovao izay nitranga tamin'ny 7 ora teo zany dia misehatra fahasahiranana ireo mpanao gazety amin'izao fotoana izao ka misy ny antso atao amin'ireo tompon'andraikitra mikasika ny zava-mitranga eny indrindra moa amin'ny fakanan'ny vaovao sy ny sarin'ny antoerana zany fa misy ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy pirenena izay manakana ny mpanao gazety tsy akasary teny antoerana. Afa mahakasika izay hazava-nitranga tetsy Mahamasina sy ny fahazoana ny filoham-pirenena vaovao izay dia sady tsy ary notadidy ho an'ny taranaka ankehitriny. Filoham-pirenena lanim-bahoaka fahadimy teo amin'ny tantaran'ny Repoblikan'i Madagasikara ny filoha John Armampianina. Dia ro averintsika kely ny tantara izy avokoa no filoham-pirenena nifandimby teto Madagasikara hatramin'izay sy ny fianarana no ratovin'izy ireo fanadidina. Filoham-pirenena malagasy voalohany ny filoha Philbert Tsiranana. Teraka ny 7 oktobra 2017 tany Mandritsara. Zanaka mpiomby sy mpamboly ary ny andromby hatramin'ny 12 taonany izy tao aorian'ny nahafatin'ny rainy dia nalefa ny zokiny nianatra tany amin'ny EPP Anjiamangirana. Tamin'ny taona 1997 izy no tafiditra tao amin'ny sekolim-paritra Analalava ary nahazo ny antsoina hoe certificat d'études du second degré. Ny taona 1770 tafiditra tao amin'ny sekoly mpanofana ireo mpiasa-panjakana ambony le Mire de Villers teto Antananarivo ny filoha Philbert Tsiranana. Ary nanomboka nandalo-pahaizana ho lasa mpampianatra matianina rehefa sangany tamin'ny mpiara-mianatra taminy. Nampianatra teto Antananarivo nanomboka tamin'ny taona 1970. Nanohy fianarana tany Frantsa tao amin'ny École Normale de Montpellier taorian'izay. Tafaverina teto Madagasikara ary niditra tao amin'ny Antoko Padesma lany solombavam-bahoaka tany andrefana ny taona 1970 ary aveo lany ho filohan'ny Repoblika Malagasy rehefa niverina ny fahaleovantena. Ny filoha Philbert Tsiranana no nitondra ny Repoblika voalohany ary nahavita fitaom-piasana roa ny afara tamin'ny fietseham-bahoaka ny fitondrany. Notimbiasan'ny filoham-panjakana 3 dia ny jeneraly Gabriel Ramanatsoa, ny kolonely Ratsimandrava ary ny jeneraly Andriamahazo. Filoham-pirenena malagasy faharoa ny amiraly Didier Ratsiraka, teraka ny 4 novambra 1970 tao Vatomandry. Zanaka mpiasa-panjakana ambony tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany. Tany Frantsa no nahazon'ny baccalauréat ary niditra tao amin'ny École Navale tamin'ny anjehan'ny faharoa izy. Tamin'ny taona 1970 voaray tao amin'ny tafika an-dranomasina frantsay i Didier Ratsiraka ary niondrana tamin'ny sambo mpiady Jeanne d'Arc tamin'ny taona 1970. Nitondra ny grady enseigne de vaisseau première classe izy taorian'izay ary niverina teto Madagasikara nitondra ny sambo Taramasoandro. No nifadisoana teo amin'ny familiana dia nilentika io sambo io ary nalefa ho attaché d'ambassade tany Paris i Didier Ratsiraka. Minisitry ny raharaham-bahiny malagasy tamin'ny taona 2017 filohan'ny Repoblika Indromiantaona izy ny taona 1970 sy ny taona 1970. Naongany vahoaka Indromiantaona ihany koa, sesitany Indromiantaona ary nikasany irotsaka ofitsiana tamin'ny taona 2013 farany teo. Izy ihany koa no namalona ny Repoblika faharoa. Filoham-pirenena fahatelo voafidim-bahoaka ny Profesora Zafy Albert, teraka tany Ambilobe Atsiranana ny 12 Desambra 1770. Nianatra tany amin'ny Universitén'i Montpellier tao Paris, nandalina manokana momba ny fitsaboana ary nivoaka ho profesora mpandidy. Manana ny diplôman'ny licence amin'ny matematika sy ny fizika ihany koa. Efa minisitry ny fahasalamana sy ny raharaha sosialy izy tamin'ny taona 2017. Ny ray gouvernemanta tamin'ny amiral Ratsiraka tamin'izany fotoana izany.
izy no filoham-pirenena fohy fitaom-pitondrana indrindra 3 taona monja ny taona 3 ka hatramin'ny taona 4 sahirana noho ny herin'ny parlemanta isan'ny be praiminisitra indrindra ihany koa nahitana ny Francis Karavony, Emmanuel Rakotovahiny, Norbert Lala Ratsirahonana. Naonga nisy olo-tenam-bahoaka tao amin'ny parlemanta ihany koa izy. Norbert Lala Ratsirahonana no filohan'ny Repoblika Vonjimaika nandimby azy. Izy no nanomboka ny Repoblika fahatelo izay namindra fahefana tamin'ny Amiral Ratsiraka, filoha faharoa ny Repoblika fahatelo. Filoha fahatelo ny Repoblika fahatelo ny Mpandraharaha Marc Ravalomanana, teraka ny 12 Desambra 1770 tao Amerika Asinina Antananarivo. Sarotra ny mitady ny mombamomba ny fianarana noratoviny amin'ny tahirikevitra isan-karazany. Tsy voafaritra mazava ihany koa ny diplôma ananany na ny toerana samihafa ny anarany. Mpandraharaha tompon'ny orinasa Tico izy ary lany ben'ny tanàna Antananarivo ny volana Desambra 1770. 3 taona taorian'izay lany filohan'ny Repoblika izy rehefa nisy ny krizy politika sy ny ady seza teo aminy sy ny Amiral Ratsiraka ka nampandositra ny tsy farany tany ivelany. Nitondra nandritra ny 7 taona ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana. Nitodika misimisy kokoa tany amin'ny Amerikana ny fitondrany. Tolom-bahoaka tamin'ny 7 ny hafarany izay fitondrany izay ka ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina no filoham-panjakana nandimby toerana azy nandritra ny 5 taona mahery tao anatin'ny tetezamita. Dia nivalina miaraka tamin'izay ihany koa ny Repoblika fahatelo. Tafiditra amin'ny Repoblika fahaefatra Madagasikara ankehitriny. Filoham-pirenena fahadimy ny filoha Hery Marsial Rajaonarimampianina Rakotoarimanana no filoha voalohany nitondra izany. Teraka ny 9 Novambra 1770 tany Manjakandriana izy. Tany Manjakandriana no nandiavany ny fahazazany. Ny taona 1770 izy no nahazo ny mari-pahaizana maîtrise de sciences économiques teny Ankatso. Tany Canada kosa izy no nahazo ny mari-pahaizana DEA amin'ny finance ary nahazo ny DEA tamin'ny comptabilité ihany koa tany Québec 4 taona tatsy aoriana. Nahazo ny mari-pahaizana diplôme d'expertise comptable ihany koa izy tatsy aoriana. Efa nitana anjara andraikitra maro teo amin'ny fampianarana, ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izy tamin'ny Université maro teto Antananarivo sy tany ivelany. Ny alony na minisitra ny fitantanam-bola azy ny taona 20 tao anatin'ny gouvernemanta tetezamita. Lany filohan'ny Repoblika izy ny 17 Janoary farany teo, voafidim-bahoaka hitondra ny tany sy ny firenena mandritra ny 5 taona manaraka, ka ny 15 Janoary izy no andray ny asany amin'ny maha-filoham-pirenena azy. Fa alohan'ny hirosotsika trany aloha amin'ny zavanitranga tamin'ity androany ity dia misy indray zany ny vaovaon'ny latsaka mahakasika ilay raharaha izay ny fipoahana bomba moa tamin'ny varora latsaka teo Tetsy Anosy raha ny vaovao tsy ofisialy zany dia 7 no naratra amin'izao fotoana izao ary iray kosa anomaty raha ny vaovao izay azo izay mbola tsy ofisialy izy io fa mbola izahana ihany koa ny manamarina izany ny mpanao gazety eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Fa nametra-pialana androany kosa ny gouvernemanta Belzika tapitra ny tetezamita fampanderan-draharaha sisa no ataon'izy ireo mandra-piandry ny praiminisitra vaovao izay tombanana moa ao aorianan'ny 14 volana febroary izao ny ahafantarana ny anarany izay praiminisitra vaovao izay ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimieram-pirenena raha teo ihany koa no afaka mamaritra izany araka ny lalàna moa zany dia ny talata voalohany ny volana marsa no tanterahana izay fivoriana ara-potoana ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay izay voafaritra ao anatin'ny alam-panorenana fa izy ireo nanolotra ny anaran'ny praiminisitra. Fanadidina mahakasika izay. Afaka 20 andro eo no tokony hijoro ny antenimieram-pirenena vaovao ary herinandro aorian'izay no tokony voafaritra ny birao ny antenimieram-pirenena vaovao. Fivoriana tsy ara-potoana aoriana ihany koa no tokony ivoahany anaran'ireo kandida roa na maromaro atolotry ny solombavambahoaka maro anisa ho praiminisitra. Mandra-pahatonga an'izay mbola ho ady hevitra aloha ny hoe maro anisa tahaka ny ahoana no hanolotra izany. Raha atao ny kajikajy tsotsotra dia aorian'ny 14 febroary raha aloha indrindra ary atao anatin'iray volana eo vao voatendry ny praiminisitra. Mandra-pahatonga an'izay manohy ny raharaha andavanandro ny gouvernemanta ankehitriny. Atao mandra-pahatonga an'izay fanendrena gouvernemanta vaovao izay ary dia hanambara fanekena famitram-pialana ary dia ny ray ny gouvernemanta tetezamita hanohy ny asany
mandra-pitsangana ny gouvernement de république vaovao. Toy izao ary amin'ny dika teny malagasy ny votoatin ny dity fanjakana zay votrosoniavina teo. République de Madagascar, fitiavana tanindrazana fanosolo, fiadidiana ny république, dity mpanjakana laharana 4.7 tsipika aotra 7 any akena ny fametrahanam-pialana avy amin'ny gouvernement tatetezamita amin'ny firaisam-pirenena ary maniraka azy antoy ny asany. Mbola hiemitra ihany koa anefa ny fanendrena Prime Ministre raha sanatria ka tsy maintsy miandry ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ny volana May vao hisy birao. Nitondra ny heviny momba izany ny Prime Ministre Omer Beriziky. Républicaine izay tsy maintsy hajaina raha ohatra ka olona mbola républicaine sy démocrate ihany ka atao ny fametram-pialana dia anjaran'ny président république no mamerina indray ilay gouvernement tamin'ny asany mba raha-pitsangana ny gouvernement vaovao na koa manefa raha-pankevitra hafa fa ny zavatra azo lazaina aloha tsisy mihitsy ny azo atao hoe vacances ino moa carence de pouvoir araka ilay lazainao teo na vide juridique zany na vide institutionnel. Mbola tsy afaka anatin'ny savritaka i Madagasikara mandra-pivoaka ny anaran'ny Prime Ministre vaovao. Mbola tsy nivoaka akory aza ny vokatra ofisialy amin'ny fifidiana solombavambahoaka ataon'ny CES dia efa mandeha ny fifandrohitana amin'izay anindry ny Prime Ministre. Ny mpikambana hatrizay tena amin'ny anteny miram-pirenena izay efa niarahana hita fa tena samy miady ho an'ny tombotsony. Efa reny ihany koa ny resabola sy ny mena miravoravy amin'ireo député vaolany. Afa-tsy tapitra akory ny tolona ataony etsy amin'ny kianjan'ny Magrona dia efa nanaiky ny faharesena aza ny candidat Jean-Louis Robinson ny vodindra valomanana tsy misy fipetramono mbola takiny izy ireo takany andavanandro nisy ireo pomba ity filoha teo aloha ity no tonga naniarany mbombavaka sy ny aino ihany koa ny afatra avy amin'ireo mpitondra izay tonga dia ny antoerana zorakotonindriny. Vavahady roa no hiatrehan'ny pombandra valomanana itolony raha ny zavanitranga androany. Misy ireo tonga teny Mahamasina, misy ireo tonga teny amin'ny Magro. Ny fanajana ny lalàna sy ny fampidina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Madagasikara no mbola hanohizany ireto eto amin'ny Magro ny tolony. Ho azy ireo tsy ampiovana inona na inona ny fanokana ho filoham-pirenena ny Hery Rajaonarimampianina androany raha tsy tanteraka ireo voalaza amin'ny tondrozotra. Mitodika aminareo Sadek tena ny Pilikoka. Avereo ny tsisa takandro ny président Ravalomanana. Mbola tsy tapitra ny tolona. Ny tolona toy foana. Mbola misy marina anankitelo mbola tsy tapitra eo. Famoahana ny gadra politika. Famoahana ny aina amanjero ary ny fampodiana ireo atsesitany. Raha ohatra ka tena filoham-pirenena anaky ny eritreriny marina filoha izay nametraka ny fahefany ankeo iny hoe izy amin'izay ny filoha araka ny ataon'ny ACC raha mahatsapa an'izay izy dia raha pitso any izy efa vita ny fety be androany dia mila miasa ary izay ny tokony atao voalohany indrindra satria voalaza tsara fa nitondro zotra izy voatony atao anatin'ilay lalam-pandrenana androany izy no mila manao hetsika voalohany mampiseho fa tena izy mampiavana malagasy. Manoloana ny fanatrian'i Dr Jean-Louis Robinson sy ny vitsivitsy tamin'ny Ankolafy Ravalomanana teny Mahamasina androany dia nanazava tamin'ireo vahoaka teto amin'ny Magro ireo mpitondra teny fa malalaka amin'ny safidy ny tsirairay tamin'ny fandehanany teny. Alina izahay CT zany ny tena zany dia nahazo SMS nomena safidy malalaka hoe raha ta handeha na sy te handeha eny Mahamasina. Ny membre amin'ny CT sy ny CST dia androm-panjakana izay voalaza anatin'ny lalam-pandrenana fa tokony hanatrika rehefa misy ny investiture zany. Anjaran'ny zareo zany mandinika hoe tokony hanatrika ve sa tsy tokony hanatrika. Nazo safidy tany amin'ny président Ravalomanana zany hoe atao izay tianareo atao. Na izany aza hita taratra ihany tsy fitovy-kevitra eo amin'ny olon Ravalomanana Marc. Ity farina izay tombana maro fa mety hanavao 5 taona indray ny fipetrahany any Afrika Atsimo. Somary manjavozavo ny hevitra ny filoha Hery Rajaonarimampianina momba an'izany hatreto. Afa eo amin'ny hafanio-kevitra izay ataon'ireo maso vahiny tonga dia tsy Mahamasina hatrany dia mahatratra 70 miliara dolara ny famatsimbola vinavinainy ny firenena Japonais ho an'ny Madagasikara. Vola moa izay entina narenana itoekariny Madagasikara.
mangataka ny fiaramiasakaiky kokoa ity ny fitondrana vaovao izy ireo araka ny fanazavana trano ny sehatra tsy miankina no nanamafisany ny afahany miaramiasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy tokony sokatra ho amin'ny banky iraisam-pirenena ihany koa ny malagasy afahana mifampiresaka amin'ny famatsim-bola ho an'ny Ambatovy manokana dia nilaza ny masovo miasa eto Madagasikara fa hijery akaiky ny fifanarahana natao na dia mahakasika voalohany na dia tsy mahakasika ny firenena japonais aza izany fa nampanazavana. Ce projet de Ambatobi, c'est un projet du secteur privé. Donc le gouvernement du Japon n'est pas impliqué directement à ce projet. Par contre, pour résoudre les problèmes actuels qui touchent le projet d'Ambatobi, et certainement le gouvernement de Madagascar doit discuter dans le sens large avec en ce qui concerne la situation économique de Madagascar. Et certainement le Madagascar doit discuter avec la Banque mondiale, FMI et également la Banque africaine du développement, etc. Et le gouvernement du Japon est membre important de ces organisations financières internationales. Afa nandritra moa ity nandritra ity fianianana nataon'ny filoha rejaoranam-pianana ity dia manana ny heviny ihany koa ireo olon-tsotra izay tonga teny an-toerana iarana amin'ny namana Gaëtan Andriatsilavo no mitondra izany. Nazahoantsika filoham-pirenena vaovao zao mana tena fahaiova amin'izay zany Madagasikara satria tao anatin'ny sarotra teo na fiainan'ny vahoaka dia tena tao anatin'ny sarotra mino fa hitondra rivoka vaovao atsika indray ny ty filoham-pirenena vaovao ty. Faly satria manana filoha vaovao tsika. Tena andranaiko amin'ity république faefatra ity zany voalohany indrindra dia mba fandriam-pahalemana ny fampianarana dia ny fandrosoana manodidina rehetrarehetra zany. Dia manantena fa hisy fiovanana ny fiainany indrindrindrindra fa ny vahoaka madinika ary koa ny mpivarotra eraky ny mpivarotra madinika zany dia mba mangataka mba hanamboarana ny fiainana sy ny olona rehetrarehetra izay tsy anasa araka izay niteneniny dia engany mba ho tanteraka soa tsara ny zavatra izay niteneniny. Manontrona ny filoha vaovao tonga makasitraka anazy dia filoha betsaka anazy izay no antobianay avy any avatra. Faly betsika fa nahazo filoha vaovao dia mba hitondra navao fireneny mantra amin'ny malagasy. Miarabantsika boka malagasy natratra zao androandroany zao nametrana présidentsika vaovao Rajaonarimampianina fomba ofisialy engana izy mba horeharenty firenena ty ary homarigny eo anatreny boka malagasy dia mirao fambiazana ho azy. Fahindra kosa ny fitandrona ny filaminana nandritra ny lanonam-pitsarana nanokana izay natao atetsy Mahamasina ireo fitaovana toy ny sotrorovitra sy ny vatoaratra izany hoe ireo ahina mety hiteraka loza no tsy azona midirina natao amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Efa nivonina ihany koa ny vonjitaitra amin'ny famonjena ireo izay mety maratra. Ny Andro Andrenarsoa. Ity ny fianianana filoham-pirenena vitsy olona indrindra tamin'ireo tsaron'ny saina fa natao teto Mahamasina. Na ny fianianan'ny filoha an-teteza mita tamin'ny fotoany androny aza be mpanotrina noho ny androany na izany aza tsy nanao atsiramina ny fisavana ny tompon'andraikitry ny filaminana. Fisavana entitra ny akanjo sy ny pataloha ny poketra voasava tsirairay ny olona rehetra izay niditra hanatrika ny lanonana. Rehefa zavatra maranitra tokony hiteraka accident anatiny dia tsy azo ampidirina tao. Ohatra hoe fourchette, paingitra, le pince-pince-mbola reny, briquet, izany zao tsy azo ampidirina. Rehefa zareo mirava vao alainy zareo eto aminay le izy. Hatreto dia briquet zany tena betsaka aloha madama. Nisy tamin'ireo tonga tety no efa nahafantatra izay zavatra tokony tsy hoentina. Na dia maro ihany koa azy ireo voaterina najanona ny entany teto samy nahatsapa ny ankamaroan'ny olona fa ilaina ny fisavana tahaka izao. Tena mety mihitsy ny olona izy zavatra lojika izany satria zavatra olona raha-mpanjakana ity dia raha malala ny toerana misy nitsika amin'izao vaninandro zao aloha mailo. Tsy manahirana ka. Ohatra ny anay aloha tsy mitondra ny ninona mihitsy an'izay fa sakafo ny ankizy ihany dia vita. Efa fantatra. Zareo moa tsy manana appareil ahafahana midétecter an'izay zavatra any am-paosy ka dia tsy maintsy manao an'ireny zareo tsy. Le pain jaune alainy tany.
tonga dia tsanona any ka tena tsanona koefa ina raha nitendry zareo any dia aleo aloha any. Anisan'ny tandrovina amin'ny fandrarana ireo fitaovana maranitra ny faharatrana izay mateti-pitranga amin'ny lanonana tahaka itony raha nambaran'ny Croix Rouge. Efa mivonona amin'ny vokatr'ireo adiady noho ny antony maro sy ny tsy fahasalamana tampoka izy ireo. Mandray andraikitra avy hatrany raha fantany vao misy loza mitranga. Man'izay amin'ny zavatra rehetra mety hitranga amin'ny resaka fahasalamana. Avy amin'ny 6 juin zao inona zavatra mitranga dia mety hoe ina hitranga androany andro mafana. Be dia be ny zavatra mitranga tamin'ny 26 juin resaka ohatra ny hoe mamo ohatrany dia misy mony salama iny ampanaovana ny fifanitrihana ny feteny ny ady moa izany tsy firana. Amin'ny fitsaboana raisinay dia premier secours ihany, premier secours dia aorianan'izay dia aterina any amin'ny hôpitaly rehefa tsy vita eto toerana. Efa nivonina ihany koa ny mpitandro ny filaminana amin'izay korotana mety hitranga eto Antananarivo tamin'ity androany ity. Ny hémosécurité sy ny talemisana ny fiarovana ny an'ny filoham-pirenena kosa no misana ny fiarovana ny filoha Rajaonarimampianina hatramin'ny androany. Mitovy io satria filohan'ny République fitondratezamety dia mitovy. Eo amin'ny resaka protocole, resaka sécurité mitovy tanteraka mihitsy. Ankoatr'izay dia tsy nisy loatra ny vonagoavana ny tranga tetỳ an-toerana, ny fanesika kosa ireo tonga hijery fety ny tolakandro tao aorian'ny lanonana ofisialy. Azo ambara arak'izany fa nilamina tanteraka ny fotoam-pianianan'ny filoha vaovao androany. Fananintana ny maso nandritra ny lanonana ireo ampandray vahiny na ireo hôtesse d'accueil rehefa misy ny lanonana tahaka ny tranga dia tsy Mahamasina teo amin'ny 10 teo izy ireo ary nandray ny vahiny tonga dia ny antoerana tsara bika sy endrika mitovy tafy anefa amin'ny takotanjaka mandritra ny tontolo andro ny asan'ny hôtesse d'accueil Narina Randrianomanana. Mandravaka ny lanonana samihafa tahaka ny androany ireo mpandray vahiny na ireo hôtesse d'accueil. Tovovavy mianjaika etsy roa izay niavaka tamin'ny loko manga no mandray an'ireo mpanatrika ny lanonana ho an'ny teto Mahamasina. Manodidina ny 3 alina ariary ka hatramin'ny 4 alina ariary ny karaman'ny hôtesse d'accueil ao anatin'ny iray andro fa miankina amin'ny lanonana hiatrehany izany. Misy ny fepetra takiana azy ireny amin'ny asa ataony, mitaky fanomanana, tanjaka sy hery hiatrehany tontolo andro ho azy ireo. Resaka hoe présence hoe manao accueil ianao accueil ny olona dia avy eo eo koa ny hoe midirige ny olona mandoro ny toerana hilatrahany dia farany ilaina ihany koa ny présence zany hoe ilaina ianao zany no antanen'ilay olona hoe aiza no misy ny ohatrany hoe ny toerana aiza izy raha tokony voaka ny ivelany 30 000 à 40 000 ariary matetika fa sinon misy indraindray 100 000 ariary miankina amin'ny agence dia miankina amin'ilay mpampiasa koa amin'ilay société raha agence zany dia mety hoe latsalatsaka kokoa karaha manao fa raha direct ianao dia tsara karaha. Fiomanana goavana hatramin'ny maraina ho an'ireo hôtesse d'accueil rehefa hiatrika lanonana tahaka izao. Tapitra eo amin'ny fandraisana an'ireo vahiny no andraikitra izy ireo, nefa ny hafanana sy ny masoandro no fahavalony rehetra amin'ity asa ity. Tranga tahaka ny niseho teto Mahamasina. Arak'izany tsy ny hatsaram-bika na ny hatsara tarehy ihany no ilaina raha hanao an'ity asa ny tovavy haingon-tsehatra sy arifenitra ity fa fahasalamana sy tanjaka ihany koa. Tsy vitan'izany fa mila fahalalam-pomba sy fahaiza-mandray olona ihany koa, tsy maintsy atao ny mitsiky, misarika, fa indrindra matotra amin'ny fomba fiteny. Fanomanana tany an-trano izany dia maraina be mihitsy satria mbola manao volo, mbola mikarakara tarehy sy ny ohatran'izany. Ohatran'azy tamin'ny voalohany indrindra aloha ianao mahafantatra olona manampy bebe kokoa amin'ny fahalalan'olona zany ilay izy dia expérience ihany koa anao ho an'ny asany rinany. Somary misy briefing pour bien organiser, pour bien s'organiser entre anay dia ny tenue ilaina atao aloloha herinandro alohana ohatran'izany. Mora hanandramana anazy oka ho tsy atonina ilay izy. Fandraisana vahiny izay mitaky fahaizana mifandray amin'olona sy fifehezana n'ireo teny vahiny raha teo. Mifitraka amin'ny événement no andaminan'ny hôtesse fa ny teknika mitovy foana farakaraky le système zany mitovy foana système farakaraky l'événement no règlement.
ka ty zao tsy tena ohatranay zany tsy tena événement anay ty fa zay solzy tena hotesy fotsiny donc tsy nandamana le izy zay fa misadapte am'izay efa evolution nisy teo asa miroboroby ity karazana iray ity ankehitriny toy ny varotra ny lalonana na hetsika rehetra ka toy ny tsy misy mividy na tsy misy mijery raha tsy itony tovavy tsara tare itony no mirenty manolotra na mandrindra izany asa izay mahasarika ny tovavy ankehitriny sady vadinasa no lalana ahafana mitady asa ho an'ny ampitsy ihany koa noho ny fifaneraserana amin'ny karazan'olona maro na dia tsy azony ireo hotesa ireny atao aza ny manokana fotoana manokana ho an'ny olona iray amin'ny fotoam-piasany. Afanany tany tena kosa ny akamaroan'ireo vahiny tonga dia tsy avoloha androany folakandro antony moa raha mitaina tamin'ireo nanonam-panjakana ofisialy samihafa no karakaraina teny dia tsy tazana loatra izay tena mpandamina ny arifenitra sy ny sisa ary nisy moa ny fisavorotahana na teo amin'ny fidirana ny vahiny izany na teo amin'ny fisakafoanana fa indrindra moa ateo amin'ny fandrindrana ny lanonana na Adriana Rajanson. Filoham-pirenena vaovao, filoham-pirenena voafidim-bahoaka tsy olon'olom-poana izany fa manana ny asiny sy ny toerany misy azy ary lehilahy taratry ny malagasy rehetra. Azo verina nefa fa anaratsy endrika tanteraka an'ity filoham-pirenenan'ny Repoblikan'i Madagasikara ity ny nafitsika ireo olona manodidina azy raha ny zava-misy hita ampanao gazety rehetra tetỳ avoaloha. Tao ireo nanontany tena hoe varavarana misokatra angany tetỳ avoaloha sa inona marina. Marina fa hoe ny manao zavatra tsy mora ary mety maro angamba ireo mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena no vao mianatra raha. Saingy 7 janoary kosa no fantatra fa tsy maintsy isy ity lanonana ity ary ny filoham-pirenena no manasa vahiny eto ka tsy misy tokony hipika ny fanindrana izany. Teo ampidirana no zavaina tsirairay avokoa ny rehetra ary avy hatrany dia samy nihevitra fa mirindra tsara ny lanonana ao anatiny ao. Tao anatin'ny tao anefa tsy nisy fandraisana mazava ireo vahiny fa samy niditra dia samy nihinana izay tandrify azy. Nandalo 7 minitra ny kabary ny filoham-pirenena nandritra ny fotoana izay nisakafoanan'ny olona nasaina izay samy nitsaingotsaingoka teny rehetra teny ka niparitaka ny loto sy ny volia feno sisan-tsakafo. Ny vahiny anefa nisy mebiseby. Tato amin'ity trano filanonana ity ihany fa hatrao anaty lapa ny famezivezy ankalalahana izay rehetra niditra tao. Marina fa fotoana manokana androany saingy na izany aza ao aorian'ny fianinana filohan'ny Repoblika tsy fahita firy ny tahaka izao. Tranga tsy fahita mihitsy ary heverina fa tsy trangany amin'ny Élysée ao Paris na any Maison Blanche any États-Unis izay toeram-piasan'ny filoham-pirenena izay. Teo an-dalantsara ny mpanao gazety nipetraka teny anjoronjorony rehetra teny, nivoaka sy niditra teo ny rehetra, olon-tsotra sy mpanao politika, torak'izany ihany koa ireo masivosy vahiny samihafa. Farafaratsiny raha tsy maintsy niditra tao ireo olona rehetra ireo, mbola nisy fandrindrana. Tsy nisy loatra izany teto ary tsy fantatra intsony hoe aiza no arifenitra, aiza ny serasera fa ny fangaro. Isan'ny nandiso fanantenana ihany koa ny nanafoanana tamin'ny ora farany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tokony ho nataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina na dia isan'ny vaovao nandrasana azy ny hoe firy ny gadra nahazo fanalefahana na fa mitsora-keloka. Hiakatra ve ny karaha-mampiasam-panjakana sy ny fanontaniana marina ny etikitika amin'ny mpanao gazety tao aorian'ny kabary teny Mahamasina. Mampitovy ampiarahantsika zany mianarana filoham-pirenena fa manefa betsaka ny resaka sy kabary efa nisy atao ary indrindra noho ny fisian'ny mandaram-potoana fanesika be fanomezana lahatra ihany koa aloha vahiny amin'ny vela sy eto toerana dia ahiamisitsika amin'ny fotoana manaraka mamamendy azy le fiaonana amin'ny gazety azanajany ny maromarina fa efa nahazo dia lehibe indrindra misy fantatra itsika tamin'ny kabary sy ny sio tamin'ny maraina dia miaratsiny dia fotoko plasy tokotao. Ny teo an'loha ny varavarana lehibe izay fivoahan'ny filoham-pirenena lasa nivadika ho toeram-pitsangatsanganana ho an'ny hafa ary toerana fakana sary ho an'ny sasany. Maro ireo mpanao gazety no mbola lohabolana teto fa tsy mbola nahita fivezivezena sy fampiasana ny lapam-panjakana iavoloha tamin'ny fahalalana dia araka ny androany. Dia iny zava-nitranga tetsy avoloha ihany koa no entintsika maranana ny fahampalalamba vaovao topokilasy tokovavy hoentina aminao rampino izany ny mahakasika ny andinindiny ny vaovao tamin'ny fipoahan'ny bomba tetsy Anosy dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapeona ho amin'ny manaraka indray.